Ajantsika aloha makasika ny tontolon'ny fitaterana sy ny manodidina azy fa voasaringotra amina raharaha vola sandoka miparitaka ao amin'ny distrikt'ny Benenitra ny ben'ny tanàna an-toerana raha ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka Théophile Randrianandraina eny amin'ireo tsenan'omby ao an-toerana no tena ahitana izany vola sandoka izany miparitaka toy izao ny fanazavana. Betsaka ny vola sandoka miparitaka ao amin'ny distrik'ny Benenitra faritra Atsimo andrefana araka ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka Théophile Randrianandraina amin'ireo tsen'omby no tena anaparitahany ireo olon-dratsy vola sandoka. Benenitra dia frontieranay Betroka. Ao Betroka misy toerana antsoina hoe Andriry. Io zany malaza ny fisian'ny vola sandoka. Ary vaovao henoko tao zany ary marina ny fisian'izany vaovao zany. Zany hoe le mpanao dabokandro ao amin'ny distrik'ny Benenitra manana namana any dia lasa mandeha any Andriry mividy vola maloto. Io vola maloto ohatra raha 25 millions FMG na hoe 10 tapitrisa ariary vidina ny vola madio 3 tapitrisa ariary na 10 millions FMG. Ka anisan'ny nahatratrara an'izany tao amin'ny distrik'ny Benenitra tao amin'ny commune Ambalavato. Ary isorana ny praidina no nahatratra an'io. Rehefa nanaovanay requête zany any amin'ny tribunal zany satria tsisy olona maty, tsisy olona ambony lalàna zany. Tratra io vola sandoka 2 hetsy ariary io, ny praidina no nanatitra azy amin'ny brigade Menabera. Ny nahagaga sy nahatalanjo tafavoaka ireo olona roalaro. Manoloan'ireo zava-mitranga miantso ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministerany Atitany sy ny Zandarmeri-pirenena ny solombavambahoaka Randrianandraina Théophile mba hijery akaiky ny zava-misy eo Benenitra, izany koa ny tatitra izay alefan'ity parlementaire ity eo anivon'ny fiatidinan'ny Repoblika.